eo amin'ny vaovao politika kosa dia nampivory eo taleny kabinetra rehetra eo amin'ny gouvernement taomaly ny taleny kabinetra eo nivo ny fiadinan'ny republika Erika Randrasana raha ny fanazavana netiny totokona andraikitra voalohany eo amin'ny fitantanana republika dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fitantanana ara-politika eny amin'ny ministera misy azy avy ireo taleny kabinetra ireo ka tokony atao ny fampitoviana ny tadin-dokaga mba hahafahana indrindra manohana ny politika apetraky ny filoham-pirenena Velogislay no mitatitra ny vaovao. Ny tanjona atao anatin'ny fivoriana moa zany dia fanatsarana foana ny fiaraha-miasa, ny fandrindrana, ny fiaraha-miasan'ny ministera rehetrarehetra. Tsy nilaza mihitsy hoe tsy miara-miasa ireo fa isan-taona zany na isan'andro zany tsy maintsy mitady foana hoe ahoana ny fanatsarana azy. Misy fanontaniana mety ho avy avy hatrany dia ny any ataoko tonga aloha hoe amintsika miteny zao mety anontany satria nahoana ny zao vao misy an'izany etsetratsera dia zao zany hoe nitoetsaina mipetraka eo amin'ny fitondrana mpanantanteraka amin'izao fotoana zao dia hoe ao anatin'ny tena fotoana fiasana tanteraka ny gouvernemanta sy ny fitondrana amin'izao fotoana zao inona dikan'izany hoe fiasana tanteraka raha antsika malala ny efa mahasarotra ny asa mpampandrosoana izay ilofona ary zay sao netaretan'ny filohan'ny republika mainka moatsika amin'izao fa tsy sitrapon'izany izy zany fa zay natrehana amin'izao misy ny rivodoza reo ndray no manjoatsika dikan'izany amin'izao fotoana zao ny eo amin'ny gouvernemanta sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra zany dia tena mifantoka tanteraka ary zay mitariketra hoe ataovy miasa arak'izay politikan'ny fitondrana amin'ny ankapobeny sy zay tokony atao mainky midikany hoe mainky manao ny asany araka ny tokony anaovana azy na misy fifidianana tsy fifidianana fitondram-panjakana ny fifidianana zany alao ataontsika hoe raharahany zay latsaka fifidianana zany fa ny fitondram-panjakana dia misy ny fifanarahana sy ny fanetena tamin'ny vahoaka misy mihitsy koa amin'izao fotoana zao ireo zavatra manahirana antsika hoe tapaka ny petezana tapaka ny lalana etsetratsera zay le ataoko hoe mainka satria amin'ny faritra maro etontsika raha antsika malala fa sahirana ny olona tapaka ny lalana tsy ampy ny vary tsy mandeha ny jiro